Araka ny fanampanantenainy kosa nandritra ny kongresy ny antoko PNJ Mazava tamin'ny volana aprily lasa teo dia nanao fanambaram-panana ny kandida Sylvain Rabetsaroana nampiarahany tamin'ny antontan-taratasy firotsahan-ko izany. Androany ihany koa dia nisafidy ny anao fanambaram-panana nampaibe maso amin'ny vahoaka ny tenany fietsika moa izay niantsony ireo kandida hafa anaraka ny diany mba hanehoana fa misy fangaraharaana eo amin'ny vola ampiasain'ny kandida mandritra ny fifidianana. Manala eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjimby. Volany madiodio miampy ny latsakemboky ny mpiambana ao anatin'ny antoko PNJ Mazava no ampiasainy mandritra ny fifidianana araka ny fanambarana nataon'Andriamatolo Sylvain Rabetsaroana kandida ny antoko PNJ Mazava amin'ny fifidianana filoham-pirenena androany nanoloana ny pampalala vaovao teto Andriafanambojanahary. Akoatra ny antontan-taratasy makasika ny fananany nampiarahany tamin'ny antontan-taratasy firotsahan-ko teny misy OS dia nanao fanambarana ampahaibe maso ho an'ny vahoaka malagasy momba ny fananany ty kandida ity androany. Rehefa niteneny fataoko retany rendanitra ny fananako alohan'ny dirako mangarahara hiditra amin'ny fifidianana io dia manana trano maromaro moa zany dia tany maromaro eo amin'ny 300 miliara ariary euro le izy zany hoe 150 miliara zay zany trano sy tany zay vinavina io mbola tsy ao anatin'ny fiara manana fiara eo amin'ny 10 anoany dia manana roplanina koa manana fananako efa ela reny zavatra reny zany efa mampotona maro nananako an'le izy zay ny eto Madagasikara dia any ivelany keo manana raha vinavinana le izy dia any amin'ny 10 millions na any amin'ny 12 millions d'euros any angambany dia manana fiara koa any ivelany any so dia lazain'ny sasany hoe rehefa mitondra firenena atroasy dia hoe mividy an'izao Rabetsaroana efa fananana efa mampotona amiko nananako an'izany tany ivelany tany. Dia manana tetikasa koa misy projet nanao hotely anankiroa dia nanao rao eto Antananarivo izy io mivinavina ny millions de dollars nanao an'le izy. Ny antso ireo mpanao politika namany akatahaka ny fihetsika ny taona ty kandida ity ka mba ahafantarany vahoaka ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana. Mbola tsara sotaka tany koa fa be dia be ireo karaza vahiny sasasasany eto amintsika volona ny vola ny sovaly kandida reo fa mampitandrina azy fa fatapantatra daholo olona reo zao inona moa izy zany fa dia mbola endrika kokoly any zany zavatra zany miaro ny fananany na mbola noho zavatra tsy retina ataony hatramin'izay fa za dia tokony efa mampalahelo misy olona malagasy tena mivarotra fananana azafady mivarotra fanahy sy mivarotra tanindrazana mivarotra tany mihitsy amin'izao fotoana izao ataony antoka amin'ny izy rotraka io angalany vola. Efa nanao siny ilay fanomeza tokony volavolain'ny bianko ity kandida ity saingy mihevitra izy fa misy tsy ampy zany aminy tokony hanao fanambaram-panana ihany koa ny fianakaviana sy ireo olona akaiky an'ireo kandida. Nitondra faneho-kevitra makasika ny firotsahan-ko filohan'ny tetezamety ihany koa i Sylvain Rabetsaroana. Ary mbola mety misy rotsako fa tsy ampoziny roa mety misy vady eo ameo daholo izy ny vady mirotrako gazely izy ke aizako tsisy manadra le zavatra tamin'le fety rotsony ange zao. Namafisiny fa ireo olona ao anatin'ny fitondram-panjakana dia tokony ametra-pialana araka ny fiampitoana efa voafaritra ny lalàna velona eto amin'ny firenena ho an'ny ity kandida ity herintaona mahery zao nanomanana ny fiatrena ny fifidianana ary efa nahatratra 10 miliara ariary ireo fandaniana tao anatin'izay.